Tonga daholo zany ny vehivavy rehetra zay miaraka amin'ny komira. Inona moa le komira? Komity miaraka amin'ny ralava. Fitakina ny geja, fitakina ihany koa ny herisetra izay mahazo ny vehivavy. Ka ny komira dia fantatratsika fa isan'ny niaran'izany herisetra izany nandritra n'ireny fotoam-pifidianana ireny tany anatin'ny fokotany. Tsy fitovian-jo fanavakavahana ny herisetra ka anisan'ny niaran'ireo sanga ireo ny komira. Ka rariny sy hitsy izao fijoroana androany izao zany endrika fametrahana amin'ny toerany ny mpikambana hita soan'izay setra mahatrena trena zay zany. Hita sapa fa tsy milavibefina atsika. Mila rovantsika ny foto-kevitry ny fanavaozana izay tarihin'ny filoha kolonel Mikael sy ny mpanolosaina avo ny fanavaozana. Eny raha sika nahita reny fandraisana anjara ny solotenan'ny komira zany zay marianay fa solotena sa fokotany zany reny tonga teto reny. No ny fandaminana dia tsy ho voasahana ny lafy ny ataontsika hoe ara-lojistika raha zay milazana anazy dia solotena reny hitantsika teto reny zany fa raha ny fahavononan'ny mpikambana dia ny toanana fotsiny zany izay ataontsika hoe fandraisana anjara zay. Zay zany ny anaporofona amintsika fa misy fandavatena sy fanehoana izay fifankatiavana izay ny mpanohana. Maneho fa zava-dehibe ny fisian'ny vehivavy tanatin'ny komira. Nany hoe komity miary dia fandora lava moa zany tsy hoe komira. Elokolo zato mpikambana zany dia vavy ao anatin'ny kambanana. Ny manaraka an'izay ihany koa dia andray anjara feno isika komira ao anatin'ny concertation nationale na ny fotoanan-doham-pirenena ka ho amafisina ny fidirantsika ekipa rehetra zany isam-pokotany. Eto ihany koa no hanambaranay fa dia ao anatin'ny fandraisana anjara feno tanteraka izay amin'ny rafitra fanavaozana sy ny fanomezana lanja.